Fatapanjiro mampiaya ria anokatra fanadihadiana ny jirama. Fisorohana ny krizy miverimberina mila mifampidinika ametraka fanjakana tokana ny malagasy. Toejava misy eto amin'ny firenena mitaky fifohazam-pana sy famerenana ny asa ny fitonina UNICEF KF. Manaritra ny fiarabana tompo-kilasy tompoky vavy tonga soa indray ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Usatra ny fialana amin'ny fanonganam-panjakana eto Madagasikara raha tsy samy miaiky ny malagasy rehetra fa samy malagasy no monina eto Madagasikara hoy ny mpanao politika Randria Manantso Tabery. Ny resapoko sy ny fiaviana manko no anajana mpitondra eto amintsika fa tsy amin'ny maha-malagasy azy hoy ny fanazavana. Ankoatra izay nambarany fa mandeha ila ny fitantanana any Madagasikara amin'izao ka tsy fantatra izay lalankizorany ny antsipriany izay eo amin'ny sarsindratsarin'ny mbola avatsara. Ny tsy fisian'ny fifanarahana politika no mampikatso ny raharam-pirenena hoy Randria Manantso Tabery izay manamafy fa tsy misy tondrozotra mazava itondrana ny firenena. Fitantanana mandeha ila no misy ka tsy ahitana ny tena lalankizorana mahitsy sy marina hoy ihany ity mpanao politika. Nefa io lalam-pandrenana io lalam-pandrenana sy nomanina nao refondation. Zay no olana io. Sy misy zany accord politique. Ny mpanao politika zany manao accord politique izao ny indesasika an'ity la refondation ity tetezamita ty. Dia amin'izay fotoana zay miaraka miaina ao daholo ny mpanao politika anatanteraka ny refondation. Fa amin'izao ny gouvernement ihany sy ny fitondram-panjakana avoloha manao an'le refondation. Zao ko mitongila mpanao politika zany voailiky misy. Voailiky misy ny mpanao politika. Indrindra le mpanao mouvement tany amin'ny faritany. Zay zany manao asa avy amin'ny filoham-pirenena hiantso aingana ny mpanao politika anao an'le accord politika anao an'le tonjotra. Izy efa da eo akaiky i raha Mikaely io miala tao izy fananganana androm-panjakana aty amin'ny Sénat ino autorité de la refondation. De composé ny mpanao politika hafa. Iaho misafidy izy no président aminazy efa da io itondrany io. De malalaka amin'izay zany Mikaely ary izy misy zany miguide Ferreira Fetile olo 10 lavy ary sy fantasasony na Mikaely migereny izy efa tio efa olana zay ho igere firenena zany daholo ny olana. Mbola tsy fanjakana i Madagasikara ka isan'ny olana fototra mampiverimberina ny krizy eto izany. Mila mifampidinika ny fanjakana 20 izay nisy teto Madagasikara ka ametraka lalam-pandrenana amin'ny mahafirenena tokana any Madagasikara hoy ny fanazavana. Zay mahatonga ny lalam-pandrenana de fondation de la nation. Raha vao miteranao fa vahinanao de tonga de voasazy 20 ans d'emprisonnement. Tonga de gasy daholo le mipetraka eto. Misy nomination ka mitena sy keresanay fa meriny io nome io sa na meriny président io na tanina io président io de voasazy izy. Zay asika zay vakotrana France, États-Unis. Zay ny ilagna amin'ny fondation de la nation. Amizay asika vao mandroso. Satria raha anao mipetraka ny De Gaulle de olo tompon-tany De Gaulle de mahafaka magnano développement De Gaulle mahafaka io fa tompon-tany. Fa sy vahiny. Anao ny vahiny raha de mieritreritra andeha hive amin'ny ivelany amin'ny tany lalana avao anao. Nefa ohatra mipetraka France anao mipetraka ny De Gaulle ty iverina aty Madagasikara amintsika miteny io. Zay no mampisapisy développement sika io. Vao misy gasy hoe meriny zao manana société matazakany Tamataba inandray ty merina ty agnanao de nefa ny karana sy voateny ny sinoa sy voateny. Zay ny problème sika io ka aoka sika zany anangana firenena aloha asangasika tsara firenena zay atao hoe fondation de la nation. Tokony ametraka andrehetra fa kiondalana goavana ho an'i Madagasikara izao fotoana ialana amin'ny krizy miverimberina ary ametrana ny Madagasikara ho fanjakana tsy hivohy ireo fanjakana isam-poko izay mbola samy mametraka izany ho zava-dehibe amin'izao fotoana hoy ny fanazavana.
vao makasika ny fikonan-doam-pirenena kosa indray dia andraikitra efa noraisy ny fanjakana ka tsy tokony iverenana intsony ny mahakasika ny fikonan-doam-pirenena hoy ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena. Mitaky fanazavana ny vahoaka momba ny tetiandro ny zotra rehetra amin'ny fanomanana izany izay efa tokony andeha amin'izao fotoana izao. Ampisavorovoro ny rehetra ny tsy fampiny vaovao zaraina momba izany hoy ny fanazavana. Hatreto fatra 12 no efa niatrika ny fikonan-doha ary fikambanana firaisamonim-pirenena manodidina ny 500 mahery no niatrika izany raha ny fanazavana hatrany. Fanadidiny Ando Miaratina Sarindratsariny Mathieu Prince. Raha ny tetiandro tokony efa vita ny fampiofanana ho an'ireo mpiantsehatra amin'ny fikonan-doham-pirenena, mbola tsy nisy tokotany anefa izany hatreto. Tsara nitondrana fanazavana amin'ny vahoakany amin'ny fizotry ny fanomanana rehetra amin'ny fikonan-doham-pirenena ho ny firaisamonim-pirenena, tsy ampisavorovoro ny sainy maro, fanapa-kevitra efa andraisina ihany koa ny fanatanterahana izany ka tsy tokony iverenana. Eto zany dia mbola miantso foana ny tompona andraikitra hamaritra an'izay tetiandro momba ny fikonan-doham-pirenena karakarainy ny fanjakana izay satria andraikitra efa noraisy ny fanjakana izy io zany dia tokony tsy iverenany. Tokony isy fanazavana isan'andro atao any amin'ny vakijery isan-karazany mikasika ny hoe aiza aisytsika zany zao amin'ny fanomanana ny fikonan-doham-pirenena ity satria izay tsy fampiny vaovao izay ihany koa dia anisany mampisavorovoro ny sainy. Na eo azy zany mandroso ny azy ary mizotra ampilaminana ny fikonan-doha tanterahan'ny firaisamonim-pirenena amin'izao fotoan'izao. Fatra 12 no efa niatrika ny fikonan-doha nandraisan'ny fikambanana firaisamonim-pirenena anjara manodidina ny 500 lalatsaina ary rika iray ametrahana ny fomba fijery mitovy sy ombonana mifantoka amin'ny fanarena pirenena. Ny fikonan-doham-pirenena mantsy zany hoe fotoana anankiray ataon'ny firaisamonim-pirenena ahafahana mametraka fijery ombonana mikasika ny fanarenana any Madagasikara, mikasika ny fampandrosoana ny firenena. Dia fijery ombonana ny firaisamonim-pirenena manerana ny Madagasikara zany no ivoaka eo ary hitondra vahaolana araka ny fomba fijerina firaisamonim-pirenena azy amin'ny lafin-javatra isan-karazany. Tanterahana manomboka androany aharitra 2 andro hatramin'ny 7 Jolay izao ny fikonan-dohan'ny firaisamonim-pirenena ho an'ny faritra Analamanga. Fikambanana 50 mamondrona ireo distrika ao anatin'ny faritra no handray anjara amin'izany. Ahitana ireo solitena amin'ny sokajin'olona rehetra misy toy ny tanora, olona manana fahasembanana, zokiolona, lehilahy sy vehivavy sy ny maro hafa. Atao eto Antananarivo kosa ny fandravonana rehetra orin'izay anaovana ahitaka sy atolotra mpanapa-kevitra hakana sosikevitra izy ireo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Raha ny tetiandro ny seni kosa isokatra rahampitso hatramin'ny 4 Novambra ny fisoratana anarana anaty lisitry ny mpifidy izay ampiasaina amin'ny fifidianana ho avy. Arak'izay fanambaran'ny fitondram-panjakana fa ho tanterahana mialohan'ny farantaona 7 sy 20. Mbola andrasana kosa arak'izany ny fanatanterahana ny fikonan-doham-pirenena izay fotoana andiniana ny momba ny hitondrana ny fifidianana izay ho atao. Tsy misy andrakandrana na tsapatsapa fa fotoana tokony andraisana fanapahan-kevitra ny zava-misy iainan'ny firenena ankehitriny. Hoy ny HCFKF etsika fampiraisana ny kristianina ho an'ny firenena sy ny vovonana famerenan-kasina ny fokon'olona tamin'ity androany ity. Misy ady ara-panahy tsy maintsy ijoroan'ny firenena ankehitriny hoy ny fanazavana ka itakina ny fifohazam-panahy marina sy ny famerenan-kasina ny fokon'olona. Ankilan'izany mitaky fizaram-baovao mahakasika ny fizotry ny famotorana ny firaisamonim-pirenena manoloana ireo endrika tsy fandriam-pahalemana samihafa niseho tatoato. Adevitra mety azo atao ny mahakasika ny peine de mort na ny fanameloana ho faty izay misy mivoy ankehitriny saingy tokony atao ao anatin'ny fanazana ny asina maha-olombelona izany hoy ny fanamafisana. Fanadadiny Ando Miaratina Sarindratsariny Mathieu Prince no hitaterina izay vaovao izay. Misy ady ara-panahy tsy maintsy adiana sy ijoroan'ny firenena ankehitriny, tsy afa-misaraka amin'ny fivoazam-panahy ny fanavaozana ny firenena hoy ny etsika fampiraisana ny kristianina ho an'ny firenena sy ny vovonana famerenan-kasina ny fokon'olona androany. Raha reny famonoan'olona na ny tsy fandriam-pahalemana na ny toe-javatra misy ankehitriny dia miara-manaiky fa misy ady ara-panahy izay tsy maintsy ijoroan'ny firenentsika. Ary izay ny antsoina
fifoazam-panahy eto anivon'ny firenena malagasy indrindra moa ao anatin'izao atao hoe fanavaozana ny firenena izao. Tadidio fa nyvoaka malagasy no nametraka fa ny fanahy ny maha-olona. Raha ohatra ka iroso amin'ny fanavaozana ny firenena isika ka tsy miditra ny fifoazam-panahy dia tena loatsorina fa mandringa izany satria tsy tafapetraka ilay fanahy no olona. Ary ny toejavatra misy tamin'ny herinandro izay niseho teny anivon'ny kianjan'ny 30 mereny dia inona angamba fa tsy seho ponctuel fotsiny ihany fa antso ho an'izao firenena izao tena irosona ao anatin'izany fifoazam-panahy izany. Tsy misy andrak'andrana na tsapatsapa fa fotoana tokony andraisana fanapahan-kevitra ny zava-misy iainan'ny firenena hoy ny fanamafisana takina meloa amin'ny fanatrarana izany ny fanatanterahana ny 4 fototra 4 napetraky ny FFKM dia ny fiakekeloka, ny fibebahana, ny fahamarinana, ny fihavanana mialohan'ny fokanandoha amin'ny pirenena. Aokare mba samoresy laharitsika fa miantso ny fiverenantsika amin'Andriamanitra ny toejavatra misy ankehitriny. Izany hoe ny fifoazam-panahy voalohany zany dia fibebahana. Antso anankiray ihany koa atodika amin'ny FFKM hoe raha nomboka hanao ny fikaonan-doam-pirenena isika dia mila fibebahana aloha, mila famelan-keloka ary mila fifamelan-keloka. Izany hoe tsisy fikaonan-doam-pirenena mandeha amin'ny tokony izy raha tsy mifamela ny malagasy. Efa niantso an'izany 4 fa izany ny FFKM dia ndao tanterahana izany. Izany hoe indraindray mety hoe tokony nalefa mialoha ny fikaonan-doam-pirenena fa ireo zavatra takiny mialoha, izany hoe prérequis an'ny concertation nationale ny resaka fifamelana. Tsy tokony andrasana fikaonan-doham-pirenena, fikaonan-doham-paritra ny zava-misy indrindra ny tsy fandriam-pahalemana izay manimba sy mamotika ny fiarahamonina afa fotoana hijoroana izao hamerenana ny asan'ny fokon'olona izay fototry ny fampandrosoana. Tsy ho araka ny tokony ho izy ny asan'ny andromasom-pokon'olona raha ny fokon'olona raha tsy asianareo asiny ka fotoana izao tokony hamerenana ny asan'ny fokon'olona aloha zay vao mamerina ny andromasom-pokon'olona. Tadidio fa amin'ny lalam-panorenantsika ny any amin'ny préambule ny any amin'ny article 142 na 152 dia mametraka fa ny fokon'olona no antsy izay fotorany fampandrosoana ara-toekarena, ara-tsosialy, ara-tontolo iainana. Zao zany no fotoana tokony hamerenantsika an'izany satria toejavatra misy iainan'ny vahoaka malagasy dia mitaky ny famerenana ny asan'ny fokon'olona. Fanontaniana ankehitriny moa ve lahara-pahamehana ho an'ny fitondram-panjakana ny famerena asana fokon'olona izay dia miantso hoe izao ny fotoana. Raha ohatra ka miatrika ny fanavaozana isika ka miatrika ny fotony dia tsy maintsy mijery ny fokon'olona. Very tanjona ny ankamaroan'ny olona ankehitriny ho ny fiarahamonim-pirenena ka miteraka fisalasalana goavana amin'izay andraikitra sy zo ho tanterahana, mahazo vahana ny tahotra sy ny tebotebo manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny endriny maro izay tonga hatramin'ny fandatsahana. Mila manome vaovao marina ny tompon'andraikitra, tsy hitarany resaka ka hiteraka tsao. Zany ara miantso foana ny tompon'andraikitra mba hanome vaovao mitohy sy marina mikasika ny fisotro ny famotorana samihafa amin'ity raharaha ity mba tsy hitarika an'izay resabe sy ny tsao manodidina an'izay zavatra tena marina miseho ao anatin'ny reny fangalaran-jasa etsiro ireny. Ady hevitra mety azo ataony mahakasika ny peine de mort na ny fanamelohana ho faty izay misy mivoy ankehitriny saingy tokony atao anatin'ny fanajana ny asan'ny maha-olombelona izany hoy ny fanamafisana. Ataontsika mantsiny hoe amoana ny fampiarana ny hoe peine maximale zany ny sazy hoe mikatra mandrapahafaty ny olona sy ny sisa tokony amoana ny tena mpiarana an'izay tanteraka. Dia ray aloha izay fanazana zany ara azo atao ihany manokatra ny ady hevitra mikasika an'izay hoe fampiarana ny famonoana ho faty zay hoe voaheloka ho faty ny olona anankiray zany. Fanazana zany ao anatin'ny lazaiko hoe fametrahana ho ambony indrindra ny ain'olombelona. Azo atao tsara ny manarina ny fiarahamonina misy ankehitriny saingy tsy vitan'olo tokana ny ady afa mitaky fandraisana andraikitra ny rehetra ho ihany ny fanazavana.
Lafim-baovao hafa tanteraka kosa olona efatra no voaroroy momba ny raharaha famonoana any raha anitra rivony sahala zazavavy 7 taona izay tsy hita nanomboka ny 7 ny volana Jona 2024 ary hita faty ny ampitson'iny teny Amboanjobe. Araka ny fanampim-baovao izay navoaka ny fitsarana dia niaiky ny fandraisan'ny anjara tamin'ny raharaha ny sasany tamin'izy ireo ary nandritra ny famotorana no nilazany fa natao sorona ilay zaza. Nandritra ny fisavanany tamin'izy ireo no nahitana ody sy kahie mirakitra toromarika momba ny fanaovana sorona ahitana fanamariana toy ny hoe mila sorona, akolamena sy toromarika hafa mitovitovy amin'izany izay everin'ireo mpanao fanadiadiana ho porofo manandanja amin'ny raharaha. Ataorin'ny fiakaran'ny fampanoavana dia napetraka eny amin'ny fonjabeny Tsiafa ireo lehilahy voaroroy raha eny amin'ny fonjabe Antanimora kosa ilay vehivavy. Eo ampiandrasana ny toy ny fanadiadiana sy ny fitsarana azy ireo voaroroy amin'izao fotoana izao. Vaovao avy any amin'ny distrikana Ambohimaso kosa indray tovolahy iray no namohiny ainy vokatry ny tifitra nataon'ny polisym-pirenena azy tao Ambohimaso. Voalaza fa nangalatra sady namaly no antony fitifirana natao tamin'ity tovolahy ity. Tsy marina nefa izany filazana izany hoy ireo mponina ao an-toerana. Nidina an-dalambe ny lanja sora-baventy arak'izany ireo mponina niazo ny bureau-ny komisiariany maraina teo. Mitaky ny marina mahakasika ny raharaha namonoana any Safidy ary mitaky ny amoana ilay inspektera voalaza fa namono ity tovolahy ity tamin'ny tsirariny. Ny ariva teo nisy ny iraka avy ety amin'ny Fohibe hijery akaiky ny raharaha raha ny fampitam-baovao hatrany tato-baovao ny Narcisse Karazafy sary sindatsariny Niarotanjo. Nidina an-dalambe ireo vahoaka tao Ambohimaso omaly maraina tao aoriana fahatesan'ny Safidy. Tovolahy iray voalaza fa notifirin'ny polisym-pirenena nambaran'izy ireo fa tsy nanao heloka ity tovolahy. Nolavin'ny mponina koa filazana fa voaroroy amina fikasana hamakitrano i Safidy endrikendrika sy fiampangahana tsy mitombina natao taminy noho ny fanazavana. Inspecteur de police iray no voalaza fa nitifitra ny Safidy ary tao anatin'ny amamono io polisy io no nitifitra ity tovolahy. Tonga teo anoloan'ny komisarian'ny polisy tao Ambohimaso ireo mponina nilanja sora-baventy sy ny sariny ilay namohiny ainy. Ny antsoantso justice pour Safidy miandry ny fanadihadiana ofisialy sy ny fanazavan'ny tompon'andraikitra kosa ny mponina sy ny fianakavian'ny niarambona izay mitaky ny ampahafantarana ny marina sy ny andraisana fepetra araky ny lalàna raha misy tsy fanarahan-dalàna. Mikasika ity tranga niteraka korontana tao Ambohimaso ity moa dia nilaza ny polisym-pirenena ao an-toerana fa naharay fampandrenesana momba ny fikasana hanao vakitrano izy ireo akanidina an-tsehatra avy hatrany. Teny andavarangan'olona io tovolahy antsoina hoe Safidy no tratra mpiara-monina amin'ny tompotrano izay tsy tao an-trano no nampandreny polisy. Rehefa ho samborina izy dia nikasany anindronantsy ny polisy ny sambotra azy araky ny tatitra voaray ka izany indrindra no antony hidinana ifotony hijery akaiky ity raharaha ity ho ny fanamafisana
fanamafisana avy amin'ny serasera ny polisy pirenena. Ny ariva teo fantatra fa nandefa tompon'andraikitra ambony any Ambohimaso ny polisy pirenena hijeraka aiky sy hanatanteraka fanadihadiana tsy mitanila momba ny zava-nitranga atao an-toerana. Nambaran'ny polisy pirenena fa tsy ekena velively ny fisian'ny trano an-trano na tsy fanarahan-dalàna ataon'ny ekipan'izy ireo ary isy ny sazy raha voapirofo fa nisy ny adosona. Andraiky ny anefa ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananana ary ny fametrahana ny filaminam-bahoaka ka izany no antony hidinana ifotony hijerena ny zava-misy any an-toerana. Fotoana ny fanavozana izao ka izany indrindra no hisorohana ny kitrano an-trano ho ihany ny fanazavana. Andrasana ny toiny. Miainga amin'ny fanovana toe-tsaina sy ny toe-panahy fa tsy amin'ny asa sy ny foto-drafitrasa irery ihany ny tena fanavozana. Maharitra hoy ny filohan'ny fanavozana ny colonel Mikael Randrianirina atao Morondava Omaly. Nambarany fa ilaina ny manohy mivavaka ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy mba ahazo fahendrena sy ahay hitarika ny firenena araka ny tokony izy ireo mpitondra. Narcisy Karazafy sy ny Aritanjona no mitondra ny Antsipriam-Baovao. Tsy midika fandrarana ny fiaraha-mivavaka ho an'ny firenena ny laïcité de l'État ho ny filohan'ny fanavaozana ny colonel Randrianirina Mikael nandritra ny lamesa namasinana ny monseigneur Jeannot Martial Andrianandrainy ho eveka-panampy ao amin'ny diocèse ny Morondava Omaly. Fotoana ilan'ny Madagasikara ny firaisan-kina sy ny vavaka avy amin'ny fiangonana rehetra ao manoloana ny zava-misy hafahafa eto amin'ny firenena. Eto dia hitodika amin'ny Eglizy sy ny fiangonana rehetra ao andrisika antsika rehetrarehetra hivavaka ho an'ny firenena. Mangataka tena mangataka zao ny fotoana ilan'ny firenena vavaka satria mandalo fotoana hafahafa ny firenena amin'izao fotoana zao zavatra tsy inony saina mihitsy ny mandatsaka ain'olona noho ny fitiavakarena, fitiavatena, fitiavana ny fiainana zao tontolo zao. Zay ihany angatahako fivavahana ho an'ny fiangonana sy ny eglizy rehetrarehetra mivavaka mafy ho an'ny firenena malagasy. Zava-dehibe ny fifanajana sy ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny fiangonana mila miara-misala ny hery-velona rehetra ho tombotsoan'ny firenena sy ny vahoaka ho ihany ny fanamafisana. Ny antson'ny kristianina hivavaka ho an'ny mpitondra sy ny firenena ny filohan'ny fanavaozana ary nanamarika fa ankoatra ny fampandrosoana dia ilaina fanavaozana ny toe-tsaina sy ny toe-panahy. Toy ny fanaoko rehefa mandalo fiangonana dia mangataka koa ny fampivavahantsika. Ny fampivavahantsika ho izy satria zahay mitondra dia hivavaka ho anareo vahoaka mba tsy ho kivy, mba tsy ho very fanantenana satria ny fanantenana, ny very fanantenana dia tsy araky ny baiboly zany. Ny baiboly dia miteny fa raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenako. Dia hivavaka ho anareo zahay mba tsy ho kivy amin'izay amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao. Nareo koa hivavaka ho anay satria ny fampianarany ray aman-dreny teo ny archevêque avy any Toliary dia mazava be fa tsy io kapadoa sy vonon'olona sy fandatsahan-dra io ihany ny famonoana olona fa ny risoriso mazava izy teo. Mivavaha ho anay, mivavaha ho anay mba hatahotra an'Andriamanitra, mivavaha ho anay mba hatahotra an' Jesosy ka hatahotra ny lalàny mba tsy ho be risoriso satria ny risoriso no mamotika ny Madagasikara hatramin'izay, ny risoriso no mampahantra atsika io. Atsehivina fa telo taona tao aorian'ny fanamasinana ny monseigneur Rakotozaona Jean Nicolas izay voatendry ho arcevêque-panampy tao Fianaratsoa vao nisy indray ny fanamasinana évêque-panampy atao amin'ny diocèse ny Morondava. Iny ihany koa no hidirantsika tanteraka ao anatin'ny vaovao mahakasika ny zavatra nitranga tao Morondava Omaly no tanterana tamin'ny alalan'ny lamesa lehibe tao amin'ny katedraly Mariamanjaka Namaora ny lanonana fanamasinana ny évêque-panampy vaovao an'ny diocèse ny Morondava i monseigneur Jeannot Martial Andrianandrainy. Fotoana lehibe sy manatantara eo amin'ny fiainan'ny fiangonana katolika tao Menabe izay natrehan'ireo ray aman-dren'ny ara-pivavahana manam-pahefana sivily sy miaramila ary ireo mpino katolika marobe. Narcisy Karazafy sy ny Aritanjona hatrany no mitatitra ny Antsiprian'izay vaovao izay. Kira roy fahavonona-kitory ny evanjely mpihavanana ny tongotra ao Efesianina 4:5-10
io ny teny faneva nentina nanamariana ny fametrahana ny eveka mpanampy ny dioseze ny Morondava Monseigneur Jean Martial Andrianandrainy talohan'izao fanendren'izao dia vikera jeneraly tao amin'ny dioseze n'Antsirabe izy no tendreny Papa Léon fa 412 ho eveka mpanampy mba hanampy any Monseigneur Marie Fabien Rarolamboniaina amin'ny fitantanana ny asa pastoraly ao amin'ny dioseze izy ary tonga nanotrina ny lamesa lehibe ireo eveka mpikambana ao amin'ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara. Tonga androany Monseigneur Jean Martial itory ny vaovao mafaly fa tsy ireo arena kibon'ny tany ambonin'ny tany akibon'ny ranomasina nabakabaka fa i Jesoa pahary tsara indrindra mangak'izay naloky ny kibon'ny mason'ny Maria nilazany anjely hoe ny tompo ao aminao ny tena faliana ny vaovao mafaly ary dia hoe ilay pahary ilay tsara indrindra aya ao aminao tsy ao anaty tany na anaty vato fa ao aminao. I mason'ny Maria ny setany Lasalety 20 taona lasa zay karazantsika koa androany eto Morondava zay mpiaro ny dioseze n'Antsirabe sy Morondava dia nijoro vavolombelona i Jesoa afaliana. Nomena azy ihany koa ny fiketrahany Elefantaria di Mauritania izany hoe tao aoriana any Andrena ho eveka mpanampy azy dia izy no eveka ofisialy fa manampy ny eveka tompon'andraikitra noho izany araka ny fomba ny fiangonana katolika dia omena anarana fiketrahana izy mba hanana ny anaram-boninahitry ny eveka ny hoe eveka ny Elefantaria di Mauritania kosa dia anaram-boninahitry ny ara-kanonika satria io ny fiketrahana ofisialy nomeny ny papa azy. Aosika ivavaka ny kristianana famora fosy mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra ary mikatsaka izay mahasoa ny Eglizy ka engany ambotsaka ny fahasoavany miavosany tivono denity. Tanterana tao amin'ny tokotanin'ny katedraly Maria Manjaka Namaora ao Malalady 20 Jolay 2024 ny fanamasinana ny Monseigneur Jean Martial Andrianandrainy ho eveka mpanampy ny dioseze ny Morondava. Nandritry io lamesa lehibe io no nanambarana fa nankatoavy ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara ny fangatahana ampiakarana ny miandry vazo dioseze dingana iray everina fa hanamafy ny asa fitoriana sy ny fandrindrana ny fiainan'ny fiangonana katolika amin'ny faritriny. Vao avy amin'ny orinasa jirama kosa indray dia mametraka ny ayay ny orinasa jirama fa mety misy zavatra hafahafa ao ambadik'ireo tranga izay nisesy tatoato ka niteraka fahatapahan-jiro. Nipoitra avokoa ireo olana izay tsy nampoizina taoriny ny fanambarana izay nataony filohan'ny fanavaozana ny colonel Michael Randrianirina ny herinandro teo raha ny fanazavan'izy ireo. Anokatra fanadiadina ahafantarana ny tena anton'ireo tranga ireo ny jirama raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity ankoatran'io. No mafisy ny jirama fa ampy ny tanjaka hiatrehana ny filana hatramin'ny faran'ny volana Jolay izao saingy mety isy kosa ny tsy fahatomombanana ka mety hiteraka ny fahatapahan-jiro izany. Mitoy ihany koa ny fandatsahana orana artifisialy izay ataon'ny jirama mba hanamafisana ny fanampin'ny tosika milina izay mpamokatra angovo eto amintsika raha ny fanazavana atrandy. Tato-baovao ny ando miaratinina sarisindratsarin'ny Mathieu Prince. Mametraka ayay ny orinasa jirama manoloana ny tranga manahirana ka niteraka fahatapahan-jiro teto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Teo ilay fiarabe nibahany tsy nafana nitondra ireo solika mavesatra teny Ambohipeny Behitsy ary farany teo ny firetana omaly teny Ambohimanambola ka nitarika fahatapahan-jiro teo amin'ny adiny iray.
nipoitra avokoa ireo tsy nampozina rehetra ataorian'ny fanambarana nataony filohan'ny fanavaozana nanome fampitandremana ny Enelec sy ny fanokafa ny antenimiram-pirenena fa ny adiadiana parlementaire momba ny Jiramany herinandro lasa teo natsangana manoloana izao tranga mampiay izao ny voamiera-panao fanadiadiana itambarana anadiady ireo tranga mampiay miseho eo anivon'ny orinasa Jirama. Mahatsapa ny mpiara-miasa eto anivon'ny Jirama fa misy zavatra mampiay to zary misy menace eto anivon'ny Jirama zary ohatrany alefa ty amin'ny Jirama foana ny mety olana nefa dia izay nazavaina taminareo zay hoe inona ny zavatra ny tranga ary dia manao izay zany amin'izao fotoan'izao nisokatra anio nitsangana anio zay commission d'enquête mixte izay voalazako teo zay. Nitondra vahaolana anampina ny famatsiana ataony Enelec ny Jirama amin'ny famatsiana herinaratra ao Thomas ny Diego Majanga nanamafy izy ireo fa tsy mifanaraka amin'izay ny fanarana ny vokatra omeny ireo orinasa mpamokatra herinaratra ka anatin'ny famenoana ireo tsy fampina ny Jirama. Ranomarina any Diego dia Diego Majanga Thomasina Toliara dia tokony lay orinasa Enelec tokana ihany no mamatsy any fa noho ny tsy fampin'ilay izy dia manampy ny Jirama zany amin'izao fotoan'izao ho any Diego dia efa mampiditra zao ny puissance disponible ho an'ny ataony Jirama dia efa misy 5,6 stable eo any Mahajanga ny Mahajanga zany dia misy ny HFF izay mampiditra firy moa zany 8,6 ny HFF ho famenona an'ilay gapy Tiampy dia Thomasina amin'izao fotoan'izao araka ny voalazako teo hoe na dia eo zany ny fampidirany Jirama ilay 5 mégawatt dia mbola misy gapy miovaova eo anelanelany 7 ka hatramin'ny 10. Ankoatro no mafisiny fa ampy ny tanjaka hiatran'ny filanatra amin'ny farany volan-jolay izao eto amin'ny tamazotra iraisana Antananarivo saingy mety izy kosa ny tsy fahatomombanana ka mety hiteraka fahatapahan-jiro. Ny zavatra mpiseho ny tsy fahatomombanana dia mety miseho eny antsefatsefaneny izay mety hiteraka fahatapaha fa raha ny tanjakananantsika aloha amin'izao faraparan'ny volana jolay ka irarina hitohatra amin'ny fidirana amin'ny volana aogositra dia mbola ampy aloha izay tanjaka izay. Tsara fantatra koa nefa fa arakaraka ny rosoantsika makany amin'ilay maintany no mampiena miandalana ny havon-drano amin'ny todrano ka mahatonga ny fianany ireo tanjaka hoentin'ny hydroélectrique. Mitohy ihany koa ny fandatsahan'orana artifisialy ataony Jirama amin'izao fotoana efa nisy ny zoma lasa teo izany ary mbola nitohy omaly. Tsy voatery hoe ahazo orana vaventy be tsika fa na dia atao hoe herikerika aza dia efa ilayntsika izay ny antony dia zao misy an'ilay atao hoe phénomène d'évaporation ka raha mandatsakorantsika dia niena ny évaporation iny noho ny toetry ny atmosfera zany aorinan'ilay fandatsahan'orana mapety atsika izay ty fanlafindray faharoa koa miteraka fanakakaizan'ny fiavian'orana manaraka io opération fandatsahana orana izay ataontsika io ka rehefa miteny eo anivon'ny météorologie hoe tomombana ny fepetra androtsahantsika orana dia manao izany hatrany ny Jirama. Mandrafitra io voamiery io ny gendarmerie pirenena sy ny polisy pirenena tariny tony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambony. Anisan'ny raharaha ady adina ny fahataran'ny fahatongavan'ny solika izay natao ampandehanan'ireo milina mpamokatra herinaratra mamatsy ny tamazotra iraisana Antananarivo ary ihany koa ny haitrano ny tranga ato amin'ny foben'ny Jirama Ambohimanambola. Andrasana ny tohiny. Famitaky fitondrana entitra sady matotra ny amin'ny fisiny mangarara tamin'ny fomba fitondrana teo aloha i Jean-Jacques Ratsietson. Raha tena mijoro amin'ny fahamarinana ny fitoeram-panjakana dia ny fomba ny tantanan'ireo mpitondra teo aloha ny midy no tokony anaovana fanadihadina raha ny fanazavany. Ny antsipirian'izay eo amin'ny rinatsariny mbola avatsara. Fitaovana nahafahan'ireo mpitondra teo aloha nanodikodom-bola ny flottement, antapitra isan'ny maro ny vola vanjakana very. Mahagaga nefa
ny tsirosoan'ny fanjakana amin'ny fanadihadiana momba izany satria samy voakasika izany avokoa na ny fiadidinan'ny repoblika ny any primature teo aloha. Isan'ny fanavozana tokony atao ny firosoana amin'ny fanadihadiana momba izany hoy Jean-Jacques Ratsetson. 20 milliards de dollars ny fuite de capitaux teto Madagasikara nitrosantsika 7 milliards de dollars. Trosantsika ihany tsisy dikany. Zay ny trosantsika mitovana. De hoy zao io ny tokony asina enquête farak'izay lehibe farak'izay zokiny. De rehefa jerevanao ny budget 2025 ny Tsay Christian de misy 300 milliards d'ariary ao. Tsy fatapotra. Tsy ao anatin'ny lalam-panorenana. Appui au développement izy. Ina ny appui au développement nataony Tsay Christian teto tsy misy. 300 milliards d'ariary zany eo amin'ny 70 millions de dollars. Herintaona zay. Fa izy fito taona teo. Fa tsy urery fa ny Andravatomanka koa ny adin'ondralana manangona ariary izy de avoakany eo amin'le midy. Zay mahatonga ampiteny atovy enquête io midy io. Ny vidina automobile midiny sodiaty amin'ny fanjakana tsy vidiny normal fa 2, 3, 4 voeny. Zany ny zavatra ariary azo de afindro alefa ao midy de avoaka. I Andry Rajoelina koa namoaka atao zany satria amin'ny budget présidence koa tamin'ny Andry Rajoelina teo amin'ny 200 milliards d'ariary teo koa ny ligne budgétaire nananany ny libellen'le ligne zavatra mampime resaka hoe fiadivana momba ny état de droit 200 milliards d'ariary. Ny état de droit zany ange miteny anao de fomba fihetsika ao mahatonga misy na tsy misy ny état de droit fa tsy resaka voly io. Betsaka no diso fanantenana amin'ny fitantanana andraram-pirenena ankehitriny hoy ny fanamafisana. Voakasika izany ny fitantanana ny solika. Raha ny zava-misy anana ny vahoaka malagasy trosa ireo kompania solika ireo hoy hatrany Jean-Jacques Ratsetson. Tany amin'ny 2011, 2012, 2013 hatramin'ny juin 2014 efa $120 ny vidiny baril io. Tam'izany 3 litre teto ny lasantsy. 2014 hatraty amin'ny 2022 efa nidina hatrany amin'ny $40 nisy fotoana $40 nge ny vidina lasantsy apatelo. Move nidina apatelo ny vidina lasantsy teto tsy nidina. 2022 niverina tsy niakatra hoa niverina $120 de hidantsika ny Andry Rajoelina ny tabataba hoe vérité des prix tany amin'ny 4,000 litre tonga de niakatra ho 9,000 5,900 ariary miramira 9,000 satria vérité des prix io. De hoy zao hoe iny zany ny plafond antsika iny tam'ireny 4,800 teo ny ariary ny dollara. $120 amin'ny baril 2022. Raha tsy mahatratra $120 amin'ny baril mihoatra 4,800 mihoatra ny tahany dollara tsy tokony mihetsika intsony ny vidina lasanty eto amintsika. Raha mbola tsy misy ny fitantanana madio, raha mbola tsy tanteraka ny fanafonana ny midy dia ao sarotra no avy ny Madagasikara eo amin'ny lafiny rehetra raha ny fanazavana hatrany. Tontolo ny fanabeazana kosa indray dia manohy ny fanadinana ireo mpiadina amin'ny fanadinam-panjakana baccalauréat teknika hatramin'ny 17 ny volana Jolay ho avy izao manerana ny nosy. Nizotra tampilaminana ny fanombohana tamin'ny tsy androany ity tsy maintsy no mafisina ihany koa ny fiambenana ireo mpiadina manoloana ireo tranga izay nisy ny herinandro lasa teo. Raha ny vaovao efa manomboka ny fitsarana ny antotan-taratasy-panadinana ho an'ny baccalauréat ankapobeny. Vinavinaina ho amin'ny 1 ny volana Aogositra ano any kosa ny délibération eny Akatso ka ny 3 na 4 andro aorian'izay no ivoan'ny vokatra raha tsy misy ny fiovanana. Andomiaratina sy Mathieu Princilo mitatitra ny antsiprian'izay. Ankizy iray tratra nakatahaka tamin'ny fampiasana finday tetsy amin'ny fitoeram-panadinana lycée teknika Mahamasina ny herinandro teo ary efa nahazo ny sazy mifanaraka amin'izany ka tsy tonga niatrika ny fanadinana intsony isorohana ny fiverenany tranga tahaka izany namafisina ny fiambenana ireo mpiadina tamin'ny tapany faharoa amin'ny fanadinana baccalauréat teknika ity. 420 sy 300 ireo mpiadina ny soratra anarana 5 no tonga niatrika izany efa tsy tonga hatramin'ny herinandro izy ireo. Nisy ankizy tratra amin'ny telefona dia efa nalefa nanaovana PV efa nalefa tany Akatso moa ilay izy dia nahazo sanction exemplaire ilay zaza dia nanomboka tamin'izay dia tsy nanatrika examen intsony izy dia izao zany vao maika tena savaina tena satria teknika izao
am'le tena matière andry zareo dia vao maika tena zavaina memafy zany le surveillance ato aminay na eny tokotany ary na any WC dia zavaina daholo ny ankizy na lahy na vavy. Ny taranja ekonomia no natrehana ho an'ny tapany maraina androany ary mbola misy taranja 7 hatrehana hatramin'ny 3 Jolay kiondala nazahoana ny mari-pahaizana no atao amin'ity herinandro ity ka tsy azo tsinitsiniavina ho ireo mpiadina. Raha ho an'ny teknika manokana aloha ilay izy dia io matière de base iakinan'ny fafahany tsirairay fa raha ohatra hoe mahazo moyenne daholo ny no teknika amin'ity dia mety mba tsara ihany résultat-na bac mety mba ho afaka miankina amin'ny ana iny miankina amin'ny izay natao tany ampianarana iny io raha tsara fanomanana moa dia mora raha ratsy fanomanana dia mety anany sarotsy. Milamina ihany aloha izy aloha amin'izao fa na dia misarotra be ihany ary le izy. Raha hoana manokana le maty zeny tena tsy haiko. Tsy dia mamerindesina be intsony aho fa mamakimaky izay tsy hay sisany ny ataoko. Le BEP zany le izy mba efahana amin'le général aloha dia le izy miofana kokoa amin'le zavatra tiako atao. Expert comptable. Raha tsy ahivina miisa 7,700 sy iray alina ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana baccalauréat teknika amin'ity herinandro ity, 9,700 sy iray alina amin'ireo manala fanadinana baccalauréat arakasa, raha 3,700 kosa no hiatrika ny baccalauréat teknôlôjia. Raha fantatra ihany koa nanomboka androany ny fitsarana ny taratasy-panadinana baccalauréat akabengy vitan'ny maraina teo ny commission d'entente dingana natao ampitoviana ny fenitra sy ny tadin-dokanga arahan'ireo mpitsara amin'ny fanitsiana ny taratasy-panadinana. Taorian'izay dia efa nanomboka ny fitsarana ny taratasy-panadinana ny tolakandro teo ka ny taranja matematika sy ny frantsay no nanomboan'izany. Vinavinaina ao amin'ny 1 Aogositra ny délibération eny Ankatso ka 3 na 4 andro aorian'izay no voahan'ny vokatra raha tsy misy fiovana amin'ny fandaharam-potoana. Mahakasika indrindra izay fampianarana teknika sy fanofanana arakasa izay dia mitohy ny fanavaozana entin'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa nanatanteraka fiofanana momba ny fampiasana ampahendrena ny fitaovana mifototra amin'ny ilotsaina artifisialy sy na ny intelligence artificielle. Ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny eo anivon'ny ministera ho fanatsarana ny fomba fiasa sy ny kalitaon'ny tolotra izay omenan'ny olom-pirenena no antony ity fiofanana ity. Kendrena amin'izany ny ampitombo ny fahombiazan'ny asa, anamorana ny fandraisana fanapahan-kevitra ary ampifanaraka ny fitantanana amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia. Ankoatr'izany no tanterahina androany 17 Jolay 2024 tao amin'ny foiben'ny ministera ihany koa ny fanaovantsony ny fifanaraha-piarah-miasa eo amin'ny ministera sy ny SOS Village d'Enfants Madagascar. Tafiditra ao anatin'ny fanatanterana ny tetikasa anjara action novatrice ho an'ny ankizy sy ny tanora ato anatin'ny faritra Analamanga sy Vakinankaratra izany fiarah-miasa izany. Anoana ireo tanora indrindra ireo marefo ara-pivelomana amin'ny alalan'ny fanofanana arakasa, ny fitariana sy ny fanorona momba ny asa sy ny lalam-piofanana, ny fiofanana anaty orinasa ary ny fanohanana ny fandraharana ny tanjona. Anisany etsika ho tanterahina ao anatin'ity fiarah-miasa ity ihany koa ny forum du métier ny anjara asako izay ampifandray akaiky kokoa ny tanora amin'ny tontolon'ny asa sy ampafantatra azy ireo sehatra sy lalam-piofanana ahafahany manangana ho avy matianina kokoa. Vaovao avy any amin'ny commune Alakamisy Vontovorona kosa indray na dia akaiky an'Antananarivo aza ny commune Alakamisy Vontovorona mbola miatrika fanamby maro ny tantsaha ao an-toerana manomboka amin'ny fahasarotany famoambokatra izany ka hatramin'ny vidiny ireo zezika. Etsy ankilany nefa antenaina fa hitondra fiovana ny fiverena ny fandoavan-ketra eny anivon'ny commune satria io no ranombola ahafahana manatanteraka fotodrafitrasa sy tolotra ho tombotsoan'ny mponina raha ny nambarany ben'ny tanàna rindratsara ny tahiriny eny. Manodidina ny 1,707 no isan'ny mponina eto amin'ny commune Alakamisy Vontovorona raha ny antotanisa. Ny 900 ny mponina no mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Mampiasa zezika simika avokoa ny antsasa-manilan'ireo tantsaha raha ny fanazavana.
20 kilometatra miaran'ny renivohitra no misy ny commune Alakamisy Vontovorona kanefa olana ny famoambokatra sy ny vidiny zezika ampiasaina. Izay eto anivon'ny commune dia miezaka hatrany mba amsongadinana andreo tatsara eo, miezaka ny famoana ny vokatra izay avoakan'ireo tantsara eo na izay moa marihana fa sady mamatsy any Antananarivo renivohitra no mamatsy an'ireo commune manodidina dia izay no tena hoe olana fa ezahana eto anivon'ny commune no mamoaka an'izay vokatra zay. Io ihany koa ny masomboly sy ny zezika ihany koa dia tena manahirana andreo tatsara eo dia zay no angatahanay amin'ireo mpiara-miombonantoka mba hijery manokana andreo tantsaha izay misehatra amin'ny fambolena indrindra ihany koa ny fiompiana. Etsy ankilany dia manomboka miverina ny fandoavan-ketra ho an'ny olom-pirenena ao amin'ity commune ity rehefa miverina amin'ny commune ny fakana sy ny fandoavana izany. Tanjona ny ahafahan'ny commune manome tamberina andraikitra ho an'ny vahoaka. Zay moa miezaka manao ny fampahafantarana ny olona mikasika ny hetra ary mba ho avy ety anivon'ny commune andohan'izay zay satria io no tamberina andraikitra sy tamberina didy izay omen'ny commune rehefa mandray an'izay hetra avy any amin'ny olom-pirenena vahoaka ety anivon'ny commune zay anatanterahana foto-drafitra samaro toy ny lalana, ny EPP, ny tsena sy ny fanadiovana rehetrarehetra izay tokony ilana n'izay fampiasana n'izay hetra omen'ny vahoaka ety anivon'ny commune Alakamisy Vontovorona izay. Raha ny fantatra moa dia isy ny etsika manokana ho famporosiana ny tantsaha sy hanomezana lanja azy ireo ho ataon'ny commune Alakamisy Vontovorona. Maresaka avy any ivelany miredareda ny afo ao Frantsa indrindra amin'ny tapany atsimo andrefana toy izany ihany koa ny any Espagne. Olona manodidina ny 7 sy 3 hetsy no voatery na findratoerana noho ny fitarany afo izay sarotra fezina noho ny fahamainan'ny tany sy ny rivotra mifofofo. Raha ny fantatra nefa dia itombo ny hafanana ka vinavinaina hiakatra hatrany amin'ny 20 degré Celsius izany ho an'ny rampitso talata. Ny Antsipriana izay. Na dia nisy aza ny fidinana maripana tany atsimo andrefany Frantsa ny farany herinandro teo dia ina indray ny akaran'ny maripana manomboka rampitso raha ny vinavinina n'ireo mpamantatra ny toetry ny andro. Tombanana ho 20 degré Celsius izany ary mety ho tafakatra 20 degré Celsius ny aliny sabotsy teo dia olona 5 sy 5 alina no voaterina findratoerana 2 alina sy 3 hetsy raha totaly tao amin'io faritra io satria manakaiky vetivety ny tao Bordeaux ny afo. Sarotra ny fifehezana ny afo tany Gironde satria teo ny rivo mahery sy ny fahamainan'ny tany. Andihana hafanambe fahatelo sahady no nainan'ny Frantsa tao aorian'ny volana Jona sy ny fiandohany volana Jolay lasa teo raha ny fanazavana. Trano 100 no kilan'ny afo 2.4 hektara izany hoe avo efatreny amin'ny habehin'ny Paris na impito toany Manhattan any New York. Ny faritra noravain'ny afo tao Gironde fiarabe fiaramanidina sy angidimby miisa 720 ireo tantsaha sy ireo mpamonjy vona 502 no niara-ny farimbona namon'ny afo tsy ankiato. Mpamonjy vona 570 tamin'ireo no tratry ny afo avokatry ny famonjena olona. Tsy any Frantsa ihany faritra ny Espagne dia mandravarava koa ny afo. Olona 907 alina no voaterina findratoerana ary 3 alina hafa tsy afaka nivoaka ny trano ny tao Madrid. Lehilahy iray no namony 1 tao Valence avokatry ny Dortanety tao Manize. Raha fantatra moa dia nisy fepetra manokana no raisin'ny fanjakana frantsay hiadina amin'ny afo toy ny fanetsehana an-tafika ny fanampiana ara-pitaovan'ireo traboina izay natoby tamin'ireo fohy be fampiatranona vonjimaiky toy ny Parc des Expositions ao Bordeaux. Tapitra ny fampalalam-baovao tsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany sorona teknisiana sy ny namana-panao gazety niaraka nanatontosa izao fampalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko.